Rallye de Miracle 2010 Mathieu Toukfa-Valo andin'ny fahenina folo arostaniny avokoa ny mararehetra 12-13-14 mars ao amin'ny palais des sports Mahamasina amin'ny efatrorari Rallye de Miracle 2010 afaka ny fatorana rehetra sorona ny fanaintainina rehetra zamba ira mona ite eny malemo patanjara satria oeo fanatria 12-13-14 mars ao amin'ny palais des sports Mahamasina amin'ny efatrorari Rallye de Miracle 2010 niazo vanikolaka tsy misy vididirana dia mbola faly miarahaba antsika mpanaraka sy tapaka ny fandaharany azon'ny vanikolakana indray a anio alarobia mahafinaritra manona fiadanan'ny tompo a amin'ny anaran'i Jesosy a ho amin'ny fiainanao ary mamerina trany a ninonninona antony manokana ilantsika ny fanampian'Andriamanitra izy ilay tsy miova ho maly Seigneur mandraikizay izy miboky ny Hébreux 7:15 ary raha isaky ny mijery sy mitompo masontsika mitazana ny fahaiza-manon'Andriamanitra dia velona ao anatin'ny fony fanantenana ary vonina ao anaty anko finoana vokatry ny fahatokiana fa tsy misy ninina eto ambony tany a ka tsy hain'Andriamanitra tao a eo amin'ny fiainanao. Androany pasteur no fandaharana farany alohan'ny gadonany Rallye de Miracle izay irariana ifanatrena tava amin'ireo mpanaraka sy tapaka na ny avy eto Antananarivo na ny avy amin'ny faritra manodidina sy ny avy any amin'ny faritany. Tonga soso matsara tokoa zany ny herinandro izay inona irina irariana inkoa ary antenaina fa ho herinandro miavaka ho amin'ny malagasy ray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Avy hatrany pasteur dia ametraka ny fantaina voalohany ho fandarantsika androany dia miompana manodidina ny resaka fahagagana. Ny antony ny anaran'le hetsika sy ny fitondrena filazantsara izay nampanaovon'ny tompo ny HVK émission dia hoe Rallye de Miracle. Rallye Miracle fotsiny a dia efa azoazon'ny olona tsaina ary raha ny rallye fotsiny ankoa dia tsy misy izay tsy mahalala fa isaka miresaka hoe Rallye de Miracle dia misy foana ny fantany apetraka ary izay fantany izay mbola hoentsika apetraka androany a amin'ny anaran'ireo olona rehetra izay ametraka izay fantany izay a toy ny ahoana moa zany a ny famaritana le hoe fahagagana ary indrindraindrindra hoe fa maninona ny tompo a no nametraka io anarany hoe Rallye de Miracle mandritry n'io a 3 andro en palais des sports. Ny zavatra hitranga ao anatin'le hoe Rallye de Miracle dia tsotra. Jesosy nanao Rallye de Miracle voalohany ary isaky ny antsony izy eo amin'ny toerana anankiray amin'ny fofeny hoe taheta sy fiandrandrana tokoa dia tonga izy miaraka amin'ny fahaiza-manaony amin'ny kasika mamerina amin'ny lony ny fiainan'ny olona izay tratra ny fampahorian'ny devoly. Ny Baiboly dia milaza fa nisehony zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly. Dia ozy izy nyjona tonga 7:10 mpangalatra ozy izy tsy hoavy raha tsy andrava sy andringana za tonga ozy Jesosy ananan'ny olona fiainana ary fiainana be dia be le izy. Zay le hoe Rallye de Miracle zay dia le sady kalitao zay ny fahabetsahana sady kalitao zay ny fahabetsahana. Tsy fantatra hoe firy ny isan'ny olona tonga amin'ny palais de sport omby 7 arivo olona palais de sport dia zay 7 arivo olona miandrandra azy zay dia andray fahagagana tsirairay daoly. Azo antoka ny fanatrehan'Andriamanitra satria zay marary rehetra dia ny sitraniny avokoa. Zany hoe raha mitao amin'ny teny vahiny zany dia hoe sans exception tous les boka fola ny andrandra azy dia ny arasitrany izy folo. Matio koa toko favaly dia nilaza fa ny marary rehetra nitandahatra ka nikasika azy dia nandray fanasitranana avy aminy. Tsy pasteur Rodolphe koa sy ny ekipany ny vedety indrindra eto ambonin'ny tany amin'ny fahaiza-manao ny fomba mahagaga na ny mpanao fahagagana iko izany Jesosy ny mpanao fahagagana ary izy nilaza fa tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay tsy ny HVK émission koa ny hoe tena asa fanompona miavaka indrindra eto ambonin'ny tany betsaka ny mahay lavitra ny HVK émission ary angatana amin'Andriamanitra mbiditra tsy sehitr'Andriamanitra nampy ny asa fanompona rehetra satria raha itokana ny oerahany rehetra dia Jesosy mivantana amin'ny fanatanterahana ny asa fanompona rehetra. Ka ny hoe Rallye de Miracle dia tsotra nin'Andriamanitra naseho ny fahagagana mba ho porofo-pahatsapana hita maso ny fiainan'ny tsy mino ny fisian'Andriamanitra miditra tsehatra manoloana ny mahatapidalaka le azy dia mbola azo antenaina ny valiny. Raha mijery antsika ao anatin'ny zavatra tsy lojika mihitsy Andriamanitra ny miasa. Jereo nandreseny Davida 7 taona any Goliata efa 10 taona mahery Goliata sady avo ranjanana manantraika efa ao anatin'ny ady
ny koizany maramila ny Filistina ary nangovita ny maramila ny Israely koa. Nefa tovolahy kely fito amby folo taona ny joro tamin'ny fahatokina ny nampiasain'Andriamanitra andrava Goliata andrarezina amin'ny fahaiza manao ao anatin'izany antsoina hoe ady goavana zany. Ohatry ny angano zany. Ary jereo ny zavatra nataon'i Davida, na i Saoly mpanjaka aza nanaka anazy. Mpiray tapo taminy de tena ny teny taminy hoe itony tena toy ny olona amony tena ny fiheverana an'i Davida raha hiatrika ny Goliata. 5 tady dio zao raha mpanaraka tsy tapaka ny fandarany azo mivanokolakana ao katokondrali de miracle ianao tady dio fa tsy misy ny sakana nanao obstacle rehefa tonga Andriamanitra nanao fagagana nanao miracle. De tehiteny aho zany fa zay Andriamanitra zay le Andriamanitra ao Palais de Sport manomboka amin'ny asabotsy ho avy zao raha afaka pitso ny pitso moa zany satria larobia no any ny amin'ny fanatanterahana zay asa magagazay ao Palais de Sport. Mino fa isy Davida azo ny ampiasainao amin'Andriamanitra zany navato aza ny atsangana de afaky ny antsoantso rehefa tonga izy anatanteraka an'izay tokony ho ataony. Goaika ny rahana miatsany Eli rehefa hitany fa tsy misy ny azo ny rahana melona ny mpanompony ary tadio fa miainga amin'ny tsy misy izy rehefa anao zavatra goavana raha afaky nintsika tahaka izay nataony teo ambavadin'ny Samaria. Andriamanitra zany tsy azo sakanana mihitsy tsy hanao zay tiany amin'ny fotoana rehetra. Rehefa nantona ny Saoly le Davida otoizako kely mety solomenôtra efa nantona ny Saoly Davida de tadio tany amin'ny Saoly izy noho ny joro vavolombelona fa tsy naniatsika ny Goliata izy mba hampahatahotra azy ny vavolombelona efa hitany tamin'ny liona sy bera. Donc Andriamanitra rehefa hiditra tsehatra tsy manao menasy amin'ny fahavalo zany izy, tsy mampitandrina amin'ny fahavalo izy fa fantatry ny fahavalo ny herin'ny fijoana vavolombelona fa vao manomboka misy vavolombelona zany mahatonga antsika tsy mitsahatra maneho vavolombelona ao anatin'ny afatra rehetra eto amin'ny télévision na malagasy any amin'ireo vata fahitalavitra raha vavy hafa rehetra ihany koa misy fonatra ny hatrany fijoana vavolombelona rendretreny de amelomana ny fanantenany zay tsy mino mba ahafatsika mandroso amin'ny ataky manoloana ny asan'ny fahavalo rehetra manakana sy mangeja ny fiainan'ny hafa zay endriky ny Goliata fiainan'ny olona zany tsy de tena problème ho an'ny Davida loatra ny fisiny Goliata fa tsy olana ho an'ny Davida ny fisiny Goliata fa olana ho an'ny Israely. Ny fitsimbinan'ny Davida tao am-pony ny vahoakan'ny Israely amin'ny mahampanjaka azy zay le mamaly ny ositra mahampanjaka azy na tonga azy nitsangana izy folotenany maro hiatrika Goliata nanesika azy ny herin'ny fanosorana tao aminy hiatrika Goliata satria misy tokony ho afahanao ka zay le zavatra hitrango amin'ny Palais de Sport ny fahagagana de profita maso hoentin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Isaky ny misy fanatrehan'Andriamanitra de tsy maintsy misy fahagagana. Le izy zany tsy zavatra hoe anandraitsika mba hitranga fa tsy maintsy mitranga le izy ary mitranga automatika le izy satria tonga hamonjy ny olony Andriamanitra de zay azon'Andriamanitra ampiasainy eo de ataony fitaovana zay azon'Andriamanitra ampiasainy eo de ataony fitaovana. Teteno ny tsiray avy ao anatin'le izy fa maninona ary Goliata no ny daraboka teo anatrehan'ny Davida na tsy nandrehany Davida ny joro vavolombelona azy izy de nikoka teo anatrehan'ny fahaiza manao n'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Davida mpanompony. Ny antony de tsotra vao nijoro tamin'ny Saoly fotsiny Davida de efa niororo ny fanaratsy tao anatin'ny Goliata anafika ny zanak'Israely raha mba fantatro Goliata ny herin'ny afo natao ambadiky Davida de tsy nijoro niatrika azy akory izy nandritra ny niady iny fa nin'Andriamanitra ny tapenana ny mason'ny Goliata tsy alala ny hesin'ny fahefana miafina ao anatin'ny Davida mba hisy andringanana azy satria tonga ny fotoana zay mihitsy leo Palais de Sport manomboka amin'le 12 zao tonga ny fotoana andringan'Andriamanitra ny endrika Goliata sy sakana rehetra ka rehefa niseho ny vavolombelona teo amin'ny fiainan'ny Saoly de nomboka niratra ny masony nanome alalan'ny Davida hiditra tsehatra anafika Goliata. Amin'ny fotoana io isy ady goavana trehany ary tsy maintsy miseho le fandresena ianao mivoko mpandresy fa mifahavalinao ekarapoka ary ny asany mba izay manakana anao de hiaisitra tsy eo amin'ny fiainanao tsony manomboka zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manakely avy any Nazareta. Mino fotahin'Andriamanitra ianao matoky fa hiasa mahery amin'ny fiainanao Andriamanitra fahagagana zavatra tsy foronina fa zavatra atao proof hoentin'ny fanatrehan'Andriamanitra mivantana amin'ny fahaiza manaony ikarakara amin'ny fiainan'ny olona zay maramila manalika rehetra tao ambadiky Goliata satria nitoko tamin'ny sandriny maro anisa no zanak'Israely zay amin'ny Baiboly lasa nitsoka sy nandositra avokoa satria niantehitra tamin'ny olombelona fa zay niantehitra tamin'ny Jehova de sady tsara fefara nahitany voninahity ho andao manasanao ny azo vanokolakana andao tsika araka ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny fidirana sy fiakofana amin'ny fanehoana ny vavolombelona tsara indrindra miaraka fa mahesy lehibe ny Andriamanitsika matoky fa ho avy ianao ary ahitsika miaraka ny fahatsaran'ilay Andriamanitra tsy toa zay mampanantena fa ho ao amin'ny Palais de Sport 12 13 14 ho avy zao mety tsy hita maso izy satria ny am'raha ho any lanitra izy vo hitany maso rehetra
fa oeo mifanatreny amin'ny alalany fanahany ho feny mifansorany itoerany eo amin'ny alalany fanamasina ary matoky afy zay ery zay tsy miova mandrakizay ho tain'andriamanitra indrindritsika dia mirasotsika tsirairay avy eo mba hafitariny fanamasina tompo amin'ny lafiny rehetra miraso indrindra tompoko veloma tompoko ho tain'andriamanitra veloma tompoko. HVKL Mission Niazo Van Kulaka Rallye de Miracle 2010 Mathieu Tokva valo andiny fahenina ambe folo arosotaniny avokoa ny mara rehetra. Rallye de Miracle 2010 Rallye de Miracle 2010. Samba ira ite ny azo ikaitamissiona ny azo vanokolakany izay tsy fiangonana fa iraka mitovy ny filazantsara ary mifanomeza-pahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra ny fahafahana misokatra ahafahana manatanteraka an'izao asa fampaherezana mialana ten'Andriamanitra zao mba ho tonga ao amin'isa tokantrano sisa mbaravarana manenana ny Madagasikara ny filazantsara ny Jesosy Kristy tompo. Aira tanzamba iteno mona andreny marenina usitana ny kansera ho afaka ny rofreta ny fanaintena iala ny fivitosana hoe sorin'Andriamanitra androanarivo tsy mahareteka ho an'Andriamanitra tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Ay, 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 ay. Andra, le dice no. Mutu, cara, cambia,
hotely velona vatana andraisanao fahasapana sy fanastanana eo no eo averana eo no eo averana eo no eo jamahirata mona iteny marena andre satria jesosy zay rasilata mirasolana mafeora jesosy fety misy microbe ny tranozanako ao tsisy nana tena trona hatramin'izao cancer ninoky zany dia sitrana soma tsara cancer le izy dokotera ny teny hoe sitrana ianao a afaka ny fatorana rehetra ho isorona ny fanaitana rehetra satria eo fanatrena izy ny zavatra mamay afaka mihitsy zavatra anaty ka tsy mampanita zay problème amitango eo fenanao androany fa te laza aminao ah misy saza ny ampelantanan'ilay tokana torika eto androany saza n'lay ilainao ao tokatany misy anao tsirairay avy tony eo ary te ampanateranao afanio arivo vokotavatsy anao mianany hoe te mitory aho momba ny anarana mahagaga ny jesosy anarana mahagaga zay anarana ekeny olana tsy takatry ny saina rehetra misy eto amboniny tany anarana tsy maintsy andolian'ny cancer anarana tsy maintsy andolian'ny areti-po anarana tsy maintsy andolian'ny fahalemenan'ny paralysy izy amin'ny tongotra rehetra anarana tsy maintsy andolian'ny fahatapahana lalan-draha jesosy tsy ela amin'ny zavatra ay mitoriko aminao tsy mamerina anao raha pitso izy raha vitany nikarakaranao androany mamitiao nandeha teto ako mitantanana ako fa tsy nahita masoko dia mitongotro koa ohatrany somary ohatrany tsy dia mamindry maso izy le tsy nahita ty raha ity dia zao fa mahita le izy tapeny tsara dia firy iny 1 2 3 4 tiafa mafeo tomaso se tsy mahita se tsy mahita tsy fantanao fa aloko anitany hoe misy olona iny a misy any herinandro zay tamanoboka tamin'ny larobieriny zany safotra zany izy dia nentina tany amin'ny dokotera mpitsapy dia nanomboka atreo zany dia tsy nahita ny masony fa aloka dia tsy nenandratsony izy fa aloka sisy mino ve se zao fa hositany jesosy zao ankehitriny zao mino se fa hositany jesosy ao ary raisy ny fanasitana sembelanjo jesosy Kristy avy amin'ny anarana tsy mila masina manakery avy any Nazareta mahirata amin'ny anarana jesosy hitany se ako zao hitany se misokatra ave masony se zao mahita natsasy se zao ina zao ary ny ataoko iny ina le ataoko ina le ataoko zao halleluia bakeo amin'ny anaran'i jesosy mamindra fo amiko andriamanitro mamindra fo amiko mahita izy teo aloha za zay efa ho herintaona tsy nahita amin'ny masoko ankehitriny ahy zao dia nahita androany What a miracle! Hallelujah! Yeesh! Averen Emmanuel! Noel Magag! Miaraka amin'ny Jesus! Teka ho an'Andriamanitra! Voninahitra ho an'i Jesus! Rallye de Miracle 2010 Matthieu Toukfa-Valo andininy fahenina ambe folo arositraniny avokoa ny mararehetra 12-13-14 mars ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny efatrorary Rallye de Miracle 2010 afaka ny fatorana rehetra sorona ny fanaintainina rehetra zamba ira mona ite eny malemo patanjara satria eo fanatria Kristo 12-13-14 mars ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina amin'ny efatrorary Rallye de Miracle 2010 niazo vanikolaka tsy misy fidirana